Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantety izy mba asa. Nanisik ampunyang palay aminiran ry avana malala ao amin'ny tompo mpifaliana tompoko no entinay miarabanao amin'ity andro sy fotoana ty zay mpanaraka ny FM 100 na ny radio de l'amitié eto Fianarantsoa sy ity fahitalavitra izay sorana manokana moa ny tompona andraikitra ato amin'ny tony fahitalavitra itony mba manokatra varavarana fahana mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra tsy adonony nefa tsika rehetra zay mpijery sy mpiaino antony fandarana itony mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao sy ny tokantranonao zay hoy Davida mpanao salamo indray mandeha manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindra-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Manana ny anjara fitahina sy fahasoavana ianao tamin'ny alalany nafatesan'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tonga ny tompo dia afaka nanday izy tsy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana dia mety tsy ho tanteraka ny famonjena. Fa marina ny teny soratra masina manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Natolotr'Andriamanitra maimaim-poana ny Jesosy ary Jesosy dia nanaika anao sakrifisy ny tenany mba hanaisotra ireo otako analan'ireo ozona teo amin'ny fiainanao. Eny tokoa ny tenin'Andriamanitra nitondra sy nivezatra ny elikotsika ary ny diakapoka taminy no fanasitranana atsika rehetra. Afaka ny hositrany ianao zay marary eo anatin'ny tokantranonao eo ampandrenesana n'ity fandaran'ity androany. Afaka ny mbola hotahin'Andriamanitra ianao satria tsarovy tsara fa tsy famonjena ihany na famelan-keloka ihany ny antony netonany tompo teo amin'ny azy fijaliana fa nentiny teo ihany koa ny ozon'ny fantrana zay manjaka sy namabo ary nanandevo ny fiainanao nandritra ny taona maro. Araka ny lesona zay nianarantsika tamin'ny farany moa dia nisy antony anankitelo natongavan'ny tompo araka ny teny soratra masina manao hoe tonga ozy hananan'olona fiainana be dehibe ary fiainana mandrakizay. Karazana fiainana zany dia ao amin'i Jesosy avokoa no azahoana zany rehetra zany ary zany ny antony hitoriana ny filazantsara tahaka an'izao mba hiampitany aminao zany fiainana izany. Ny asabotsy moa fa 4 ny volana Decembre raha ho avy zao eto amin'ny tranobe fivavahana Vahao ny Oloko Antarandolo Fianarantsoa ao ambadika io station Shell io no ahitanao an'io trano fivavahana Vahao ny Oloko dia akatoko ny famaranana n'ity taona ity io no sabotsy faraika amin'ny 20 amin'ity taona ity ary dia amin'io ihany koa no anaovantsika vavaka lehibe zay nampitondraina ny loha hevitra manao hoe fa ny Egyptianina zay hitanareo an'io dia tsy ho hitanao tsony mandrakizay. Fa ny Egyptianina zay hitanareo an'io dia tsy ho hitanao tsony mandrakizay. Fandevonana ny fantrana, fanapotehana ny herin'ny ota sy ny herin'ny fahotana, fandravanandro asana devoly amin'ny alalan'ny délivrance matanjaka be ary indrindra fampakarana ny tanjaka ara-panahinao zay matsiaro reraderaka, matsiaro ohatrany hoe osaosa ara-panahy zany ianao na mandalondalo ady saina na ohatrany tombe sainte ianao indraindray tena eninao mihitsy hoe misy ratra misy zavatra tena mampalahelo anao mihitsy nefa tsy mety afaka. Asabotsy fa 4 ny volana Decembre tompoko amin'ny 6 ramaraina eto amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko Antarandolo Fianarantsoa. Mitoy ihany koa ny fotoanantsika ny andavanandro ny alakamisy amin'ny 12 dia mitoy ihany koa zay fotoana lehibe sy manana ny lanjany izay tsy anavanana izany izy. Somantsy ianao dia misalasala hoe natao an'izy zany fotoana zany fa ianao mijery an'ity fandarana ity ary na ireo olona tsy mijery tsy miaino azy dia azonao atao no mitondra an'izy ireny
ny tenako za pasteur Tovonarivotra Marivony hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra mafonja amin'ny asabotsy fa 7 ny volana Decembre io a eto amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko a eto Atarandolo Fianarantsoa. Miaraka amin'io tandroany a ny pasteur Tahirinena Zo Rakoto ary malala pasteur. Faly miarabantsika ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao fotoana izay andrenesanao anay ahitanao anay ihany koa amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Irositsika angamba ao anatin'ny famakinany tenin'ny soratra masina rehefa avetsika tonga dia miditra ao anatin'ny famaboasana ny tenin'Andriamanitra satria manana zavatra maromaro resantsika ho ampitaitsika amin'reto vahoaka an'Andriamanitra sy anao izay voasambany ihany koa nahitanay na mandray anay amin'izao fotoana izao. Mpanjaka faharoa toko 5 dia ny andininy 10 no anomboana azy ka hatramin'ny andininy 14 izany. Ataontsika amin'ny andininy 7 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa nanirakolona tamin'ny laza hoe mandehana mandroa impito ao Jordana dia ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao. Fa atezitra namana dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivokaka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantso ny anaran'i Jehovahandriamanitra sady ahevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va hiabana azy farapara ho ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ireo vao ka adio dia niodina izy ka lasa ka tezerana. Dia nanantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza ny nasainy ampanaovina ho ataonao moa tsy mba ho ataonao va izany ko maika va fa raha hoy izy aminao mandro dia adio ianao. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofiny dia tonga tahaka ny nofiny zazakely indray ka nadio izy. Makasitraka pasteur araka ny efa natsidika teo dia amin'ny asabotsy ho avy izao no akatoko ny famaranana ity taona 2024 ity io zany no sabotsy akatoko ny farany. Manana lohahevitsika ao anatin'ny ilay seminaire le hoe fandevonana ny trosa sy ny fahantrana sy ny rehetra dia nampitondraina ny lohahevitra hoe fa ny Egyptianina izay hitanareo anio a dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ity raha vao miresaka anio nefa ny tsy vitany resaka aleloia sy amen fa misy fanalahidy ary isaky no mitory tenitsika dia mampianatra fanalahidy. Ny fanalahidy tompoko dia natao amohana zavatra anankiray zany hoe misy varavarana tsy mety misokatra dia vahana amin'ny alalan'ny fanalahidy. Raha misy varavarana koa tiana akatona dia amin'ny alalan'ny fanalahidy no anaka tonana azy. Ka ity toritenina fampianarana androany ity dia fanalahidy ho antsika eto tampon-tanàna ny Fianarantsoa ho anao ihany koa izay ho tonga amin'ny asabotsy ho avy izao io dia mandray fanalahidy lehibe sy koavana indray ianao zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ambara sy toriana. Jereo tsara fa raha namaharavaka itsika hatrany am-piandohana io andalan-teny anankiray io dia resaka manam-pahefana ny resaka eto satria ny ministry ny fiarovam-pirenena tao Syria no marary teto. Boka ao ny volazan'ny tenin'Andriamanitra, mpiady mahery izy, mahay miady izy, manana afetsena izy, manana ny diplômany izy matozy tompony andraikitra ambony teo amin'ny fiarovam-pirenena tany Syria, manana fahafahana izy hitsabo-tena any velany. Raha amin'izao fotoana izao dia afaka évacuer na makany Inde izy na makany Canada izy na makany Amerika na makany la Frantsa izy farany tsy afaka izy etsy amin'ny Nosy Comore. Zany hoe manana tanjaka izy ara-toe-karena, manana fahefana, afaka manofo avion spécial inamana raha nisy avion tamin'izany fotoana izany sy tsabona ny tenany any ampitan-dranomasina. Tena azo antoka pasteur Tahirinena Zo Rakoto ary malala fa efa nataony avokoa zany rehetrarehetra zany fa lehilahy lehibe ve izy dia hitoetra ao anatin'ny abokana. Fa rehefa avy nitsabo tena izy ka tsy nisy vokany ny zavatra nataony dia nisy zazavavy kely mba nitory filazany tsara taminy
nitoro ny tenin'Andriamanitra taminy hoe maninona nefa ry kiaky raha mba makany amin'ny mpaminany any Samaria misy lehilahin'Andriamanitra zay atao hoe Elisa ao izy io ndraindray aratsy ny olona lazain'ny olona fa sekta ndraindray izy io ohatrany lazain'ny olona hoe fetsifetsy zany angamba mety tenin'le zazavavy kely hoe izy io hono ohatran'izao ny toerana misy azy andao ihany ho any fa tena lehilahin'Andriamanitra io fa tsy arakarak'izany lazain'ny olona zany dia midrikina ihany moa manam-pahefana azy fa saingy izao ny farany lasa ihany izy paster io problema namana io no lalana anankiray nahitany ny reny voatra ny fanjakan'Israely tany Samaria tamin'izany fotoana zany io problema namana io no nanosika azy iaona amin'ilay lehilahin'Andriamanitra atao hoe Elisa tamin'izany fotoana zany jereo nareo tsara ry avana lalo amin'ny tompo fa ny problema tsy voatery ho ratsy mialatsiny amin'izay teny zay ngamba ozy ianao izy arangatiny izy problema tsara ny tiako resana dia hoe ny olana matetika no lalana anankiray isaritan'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny famonjena fa keo ane Salamo 7:1-7 hoe fa hoy Davida mpanjaka manao hoe soa ozina mpahoriana mba hianarako ny didinao zany hoe ao anatina olana anankiray na ndre tsy ataoko hoe problema fa ataoko hoe ady ao anatina ady anankiray dia lalana isotoman'Andriamanitra anao ho ao amin'ny lalam-pamonjena io zavatra mitranga amin'ny fiainantsika io dia reo tsara fa misy amintsika io zao marary ao anatin'ny ady mafy ianao na mety hoe mantalo zavatra tena mampitahotra sy tena mampivarotsana mihitsy dia anao mieritreritra hoe hitady vahaola anaty sy aroa nefa tady io ry havana fa io no lalana isotoman'Andriamanitra anao ho ao amin'ny lalam-pamonjena zany hoe raha hainao zany manararoatra ny problemanao io anatonana an'Andriamanitra dia tsy ny olanao ihany tsy ny olana loatra ny tian'Andriamanitra hovahana fa omen'Andriamanitra anao lay fiainana be dehibe lay fiainana mandrakizay arak'izay efa nolazaina tamintsika jereo tsara fa inamana tsy tafahoana tamin'ny Elisa mpaminany raha tsy tao anatiny ity problema ity tsy tafahoana tamin'Andriamanitra raha tsy tao anatin'ity problema ity ny zavatra nitranga teto moa pastera rehefa noresena lahatra izy ary za eto te andresy lahatra anao zay mbola misalasala ho anao zay mety hoe manana ny voninahitra ao manana ny maizy anao nefa efa tsisy vahaolana intsony manaova tahaka ny namana nanapa-kevitra izy anatona ny Elisa mpaminany ary efa tonga tao amin'ny Elisa mpaminany izy dia ao amin'ny Elisa mpaminany no vahaolana ho an'io mpanompon'Andriamanitra io zany ane pastera ny antony tony le fotoana zay ataontsika ty isan-kerinandro tsika dia mivezivezy misy karazana mpanompon'Andriamanitra be dehibe amin'ny heriny anio indray zao dia mipasteur Hertina indray no hiatrika ny fotoanany asabotsy io faraka amin'ny 30 volana Decembre fa nitelako aloha zany amin'ity asabotsy fa 14 volana Decembre ity miaraka eo tsika amin'ity fotoana ity zay ahafahana mitoro ny filazantsara mireto vahoaka reto tiako hoe anararoatra ihany ianao anatin'izany satria mpanompon'Andriamanitra zay no veriky fa misy fahasoavana ihany no mifandimbeto ary ampanetretena ny tenenako anao fa na dia ny olona maro samihafa avy any ivelany ampitan-dranomasina aza mitady maika fa ianao zay tolorana maimaimpona eto atapo-tanànany Fianarantsoa nahoany ianao tsy ho tonga nahoany ianao tsy ho avy pasteur ia ao anatin'izany rehetrarehetra zany tehijoro vavolombelona aminao sady nisy moa ny fandarana zay natao tamin'ny onjapeo dia rehefa maro ny olona nandrea betsaka koa ny joro vavolombelona hoe tao anatin'ny fotoana zay nandrenesana ny fandarana nisy ny vavaka zay nataoko tamin'izay fotoana zay pasteur nisy olona maromaro ny joro vavolombelona nandray fanasitranana ny asabotsy lasa teo ihany koa lehilahy malemy anankiray zay tena tsy afaka mihetsika tsisy ninina azo natao ao anatiny ataoko hoe segondra farany alohan'ny amainina ao alohan'ny amainina no natsangany io mpanompon'Andriamanitra hoe tamin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'i Jesosy Kristy misy profo mihitsy moa zany amin'ny caméra sy ny rehetrarehetra nakanany zany fa tena tafatsangany io lehilahy ary tena ho an'Andriamanitra ny voninahitra te hiteny zany tsika eto androany hoe ninina zavatra atrehanao satria ity ka ny namana ity commande maizy azy indraindray io toeram-boninahitra misy atsika io indraindray sakana indraindray tsy ahafahantsika mahita le voninahitra lehibe ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza manao hoe Andriamanitra izy dia manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny olona zay manetry tena zany hoe na inona zany karazana toerana misy anao na eo amin'ny tany sy ny fanjakana na eo anivon'ny fianakaviana na ivon'ny fiarahamonina aza atao sakana tsy anatonantsika an'Andriamanitra izany ary mino fa raha nomboka andray fanapahan-kevitra ianao somary anetry tena kely vetivety dia hiditra antsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra ny zava-misy tovovavy kely anankiray pasteur
sy hoantsika izay mahita an'izao fahitalavitra zao mandray ihany keo amin'ny onjapeo tovavy kely anankiray izay avy any Samaria mpanampy atrano izy io tratra baby dia nataony olona mpiasa trano tao anatin'ny toerana nisy ny namany dia io moa noteny tamin'ny madama hoe maninona raha hoitana any amin'le toerana misy anay fa any nge misy olona afaka manasitrana manana herin'Andriamanitra misy Andriamanitra any aminay eny fa andao mba hoitana any dia ny alohan'izay rehetrarehetra zay moa dia nimpanjaka mihitsy tao an-tanàna nandray fanapa-kevitra nanoratra dia tany mpanjaka indray le izy nivantany diso le adresy satria tsy mitovy ny fahefana ny mpanjaka sy ny fahefana ao amin'ny resaka sehatra spirituel dia tamin'io fotoana io tezitra mihitsy le mpanjaka tao Samaria manao fa tena milady amiko mihitsy le eno izy sady nandritra ny fitafiny satria adogoavana io ministre ny fiarovam-pirenena ny Syrie sy miaty mpanjaka teo ohatry hoe tena hitady combat mihitsy raha le geste izy teo amin'izareo kanefa moa soa ihany fa nisy lehilahy n'Andriamanitra antsoina hoe Elisa tamin'ny voalohany raha mandinika an'io dia ohatrany hoe inona tokoa moa na tonga ny Elisa tsy nametra tanana teo ambony loana azo atao zany azo atao zany fa ozy izy manao hoe teneny fotsiny izy tsy mila miona amin'ny akory lazao fotsiny izy nidikany iny dia hoe lay fanetretenao aminy tadiavina nisy karazana vava ihany nataony namana hoe misy an'izany olony faripara zany misy abana ny angalo ratsy be ngano ranony Damascos any anahoana zany hijoboka ao anatin'io rano maloto indraindray zany le karazana aingitraingitra kely ary izahay dia miteny amintsika ny on'ny Jordan dia tsy mitovy kalitao tamin'ireto ony maro samihafa reto kanefany io on'ny Jordan io ihany ny voalaza ny vava mpaminany hoe io ny manasitrany io ihany keo pasteur dia tandindo ny resaka moa tsika misy fotoana iresaka ny batisa miresaka ihany keo tsika ny resaka fitahian'Andriamanitra miresaka ihany keo tsika ny amin'ny resaka fanasitranana sy ny fanafana ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehefa manetry tena ny olona anankiray rehefa vonina hidina ny olona anankiray dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe manome fahasoavana ho an'ny manetry teny za sura fa raha nidina tany amin'ny ony hafa io lehilahy manany maizy azy io tsy sitrany zany fa tsy maintsy ny tenin'ilay lehilahy n'Andriamanitra no naraha ary nafinaritra tamin'ny asabotsy lasa teo vao niditra ny fiangonana dia ozy ny olona nahaino an'ilay fandaranareo zay dia tonga mba hiazakazaka vahoaka ampanetretena voninahitra ao n'Andriamanitra tena vahoaka manarivona tonga nanatrika ny fotoana ary zany no mahatonga ilay tsy misalasala hoe tena mitonanao zay fa fotoanantsika zao eto Fianarantsoa occasion opportunité goavana ho antsika mianakavy ninona zavatra mahazo anao vahoaka zany sitrana tamin'ny sabotsy lasa teo zany ny masoka nahita tsy mba olona mitantara zany porofo sy vavolombelona nahitan'izany ka zany mahatonga antsika mitorany zao afatra zao manentana ny olona nisy fotoana moa tsika tamin'ny sabotsy teo ihany keo nanozina ny herin'ny fanitrano nanozina andreo karazana herina trosa maro samihafa nanapotika andreo karazana fanazana matotra ny olona ary be da be ny olona njoro vavolombelona sitrana teo ambony pilipitra eo ny eo tao anatin'io fotoana io ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ampifaliana no anasana ianao ao amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko tarandolo ambadika ny station Shell ary raha tonga eto zay mizarany zany dia tsorina aminao ny resaka tena fitiavana zany tena fitiavana mety hoe manana ny mety hoe ingénieur ianao mety entrepreneur na toerana goavana ianao mety manana maizy azy ianao ny ivon'ny fanjakana ny birao administratif maro samihafa any raha tsapanao fa mafy ny adetrenao manasanao zay ampanajana andao somary hidina kely fotsiny anetry tena kely fotsiny satria mety teny ianao ngany fiangonanay moa dia tsy afaka anay ary eto moa za dia tena miteny amintsika ho anao zay mahita ho anao zay mandre afaka makany amin'ny fiangonanao ihany ianao rehefa tonga ny fotoana lahady ary io sabotsy io dia natokana mihitsy mba ahafanay manampy anao ahafanay mikarakara anao ahafanay mitondra-bavaka anao ahafanay mandray anao satria ao anatin'ireny rehetrarehetra iny tena misy ny fandraisan'olona ohatra na manokana dia tena miezaka mihitsy nanolotra zay hoe inona ny fomba rehetrarehetra hikarakarana ny olona rehefa vonina izahay andray anao sy hikarakara ka manoloana n'izany rehetrarehetra zany dia manasantsika mianakavy naiza toerana misy ianao esorintsika kely fotsiny lay avinavina lay hoe za ohatra zao hoe za ve dia général za ve directeur dia manahoana nefa zany toerana zany misy toerana sahazatsika ao ny parkina malalaka ny toerana madio tsara rehetrarehetra assuré azo antoka tsara mihitsy misy tompona andraikitra mifanaraka amin'izany ka amin'ny fifaliana no anasananao anatrika an'izany fotoana lehibe zany pasteur ya ny zavatra hita moa zany raha mamaky an'ity andalatsoratra masiny ity tsika dia
rehefa nitory teny taminy lay zazavavikely dia tsy maintsy mahay miaino tsara aloha zay le teninao teo manetry tena mahay miaino raha ohatra izy niavinavina zany hoe tony zazavavikely efa andeha votony ve mbola hitory teny amiko dia ahoana ninoko an'izany dia mahay miaino aloha ny faharoa dia tsy maintsy niala tao siry izy nanao dingana nakany amin'ny ononjordanina tsy afaka miziroziry fotsiny amin'izao zany izy hoe jerety voninahitro maninona raha amin'ny onony damaskosy any tsika fa tsy maintsy niainga fa napaka-hevitra io pasteur raha vao tsy miainga ny olona anankiray ngamba ianao zao atao anatin'ny tokantranonao ato ohatrany hoe marary ianao na ozy ianao za ohatra mangetaheta mba te hamonjy an'le fotoana dia mangatakandro lava foana ianao efa ho tapitra any ane re olona ny 2022 dia mbola tsy safidy niainga ihany ve ianao nafinatrana tamin'ny namana pasteur bekirina kely ihany izy tamin'ny voalohany fa tsy ely ngarainy dia niainga ihany ary rehefa niainga izy dia misy zavatra mbola somary nahitsy an'Andriamanitra tao aminy tonga teo ambaravarany tranon'ny Elisa izy dia izy eo ambaravarany tranon'ny Elisa mpaminany io nieritreritra izy hoe Elisa mpaminany anantona azy dia ametra tanana taminy tsy zay nefa nataon'ny Elisa mpaminany fa hoe mandana fotsiny mandro mipito ao amin'ny onony Jordanina raha ohatra Elisa mpaminany ka mpaminany izy na pasteur tia vola na tia tena na pikarama dia nivoaka izy pasteur satria mpanambolany namana mpanamboly namana hoe tena eny ary fa dia zao karakaraonao menao an'izao tsy zay mihitsy nefa ny mission ny Elisa fa tena naminany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izy tsy tany amin'ny resaka fitiavam-bola namonjeny ny namana na dia mpanan-karena na dia ministre ny fiarovam-pirenena azy namana manana vola zany tsy tany mihitsy ny toetsainy namana fa ozy izy manao hoe mandehana asavy mandro impito amin'ny ononjordanina ny afatra tiany olazaina dia hoe asavy manetry tena izy fa zay manetry tena no asanatra ozy izy mipetera voalohany toko fa 5:fahenina manetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanandro na sainy nanetry tena dia nitsofoka tao amin'ny ononjordanina inona moa le hoe eo amin'ny ononjordanina za tena rehefa mandinika pasteur atao anatin'ny baiboly jereo tsara ny ilaza tantara vitsivitsy mialohan'ny ny karan'i Josefa teo amin'ny toeran'ny prime ministre dia nisoloana aloha ny fitafiany mialohan'ny nanatonany Bartomeo jamba any Jesosy Kristy tompo ka nampahiratra ny masony tsy ny masony nahiratra voalohany fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nasory ny akanjo malotony teo aminy na dia zanak'ilay rangaza lay zanak'adala dia tsy nampidiriny tao amin'ny salon mihitsy aloha raha tsy nosoloana ny akanjo teny akodiny sy nasiana kapa ny tongony ity namana ity dia nanana le fitafiana mahasiry azy fitafian'ny boka dia tsy maintsy natsofoka tao amin'ny ononjordanina ina moa le ononjordanina io le voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana toko 7:4 hoe fahita fio Jesosy Kristy ary aza mia ny amin'ny nofo mba hatateraka ny filana io lay Galatiana toko 7:7 fa na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy tsy maintsy nisorona le fitafiana maloto fitafian'ny abokany dia nitafy an'le fitafiana vaovao zany na tonga ny Elisa mpaminany nilaza mihitsy manao hoe midiry ianao dia mandroa ianao impito ao amin'ny ononjordanina io hoe inavy moa le hoe dika le hoe miditra impito tsy voazavatsika izao fa amin'ny fotoana mapety azy mety hoe azavaka amin'ny tsipolina hoe inona le niditra voalohany faharoa fatelo faefatra dimy fahenina fafito io koa misy zavatra ohatra hoe nodanana mandanjery koa dia tao anatin'ny eninandro dia tamin'ny andro fafito niodina impito in-3:10 zany misy antony daholo zany rehetra zany fa itya impito no nandro tao amin'ny ononjordanina zany hoe nesorona mihitsy zany lay akanjo mpahotana dia jereon'ny pasteur tsara ny
fa voanary tao amin'io Jordan ny namana boka de niova tahaka ny ody jazakely ozy ny tenin'Andriamanitra lay odiny lay nofiny. Ina moa ny tiany soratra masin'olona zay na hoe ozy izy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, nateraka tao anaty rano. Rehefa nateraka tao anaty rano de tahaka ny zazakely avy aloha ny zaza anantona fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe lasa nanana an'ilay toetra ny zaza izy lasa tsy mahay manota zany. De ohatr' zany reto olona reto hoe ny antony ity fotoana lehibe amin'ny sabotsy zao ty marina fa eo le hoe ho alevitsika tena ao anaty rano mihitsy zazavady alevitsika ao anatin'ny vavaka mihitsy ilay fanahana ozona le ozony fanitrana ozony trosa ny aretina rehetrarehetra io lay tenin'Andriamanitra zay nivakina teto hoe ny lohevitra hoe renaisitsika de hoe ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Manova toetra Andriamanitra ry havana, manova toetra, manova fomba fijery, manova fomba fiteny, fa manova ny situation anao amin'ny akapo be mihitsy de azon'Andriamanitra hovaina. Zany ene no mahatonga anay tena hoe tery zay raha tonga eto tena ampanetretena fa tsy resaka hoe resaka tombotsoara nofo de faty antoka pasteur na ny gazoal mivezivezy eto fotsiny isaky ny eritrereto tsika zao tamin'ny terinany ty tômôbila roa ny teto tômôbila roa mandoa gazoal daholo reo de samy vola daholo zany rehetrarehetra zany toy ny émission mandeha amin'ny télé sy ny radio tony vola be daholo zany zavatra rehetra zany mahalala tsara n'zany re olona mpamonjy taona isaky ny asabotsy ao fa tsy any amin'le vola ny resaka hoe tombontsoa manokana fa tena resaka famonjena ny ara-panahintsika, resaka fanafahana atsika. Noho izany ny anetanako anao asabotsy fa 4 ny volana amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny tranobe ny vaon'oloko eto Atarandolo Fianarantsoa ary indrindra amin'ity alakamisy ity amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora. Eny maraparana moa tsika zany ny fiarahana amin'ity androany ity misy ireo karazana fotoam-bavaka ny latsinainy maraina zay efa manomboka efa mandeha izy io nouveau départ new beginning fanomboana vaovao amin'ny enina maraina talata hariva amin'ny 5 réunion charismatique ny larobia atoandro reny efa hitantsika reny fiazaka zana tena fanafana lehibe mihitsy toy zany ihany koa ny lakamisy amin'ny 12 zay anasanantsika aminakavy ireo fotoanareo fa araka ilay efa nresahana teo ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanareo itsony mandrakizay ho zany tenin'Andriamanitra fotoana lehibe ny asa sabotsy avy zao miaraka amin'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony avy aty amin'ny fohy be Antananarivo izay hitondra antsika ny tenin'Andriamanitra fampianarana amin'ny fotoana io ka dia manasanao zay ho avy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ivavaka ny tenako amarana ny fandarana. Raha eo makasitraka anao zay tamin'izay rehetra efa nampitaina teto androany isaoranay anao manokana ny nanosoranao ny vavanay afanay napita ny afatra teny tsotra nambarako ho an'ireo izay misalasala de ny fanahy masina no hiasa amin'ny fomba mahery vaika anaingan'ireo olona ireo hiala ny sery ka ho tonga ho Samaria mba handray ny fahasoavana tahaka n'izay efa niraisiny namana. Tompo Andriamanitra raiko anizaniza ihany koa tonga hitady anao anompo anao de atsapa zavatra anandratra azy ianao ary anome fahasoavana ho azy. Ny marary zay mandreny zao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta sitrana amin'ny oaretiny io ianao dia kapoka tamin'i Jesosy manasitrana anao ary tononika ihany koa fa mivany olana misokatra ny lalana ny fitahina rabola rehetrarehetra miala ny sakana rehetrarehetra zay tsy afahanao ho tonga anatrika an'ireo fotoana ireo. Andriamanitra ny hitantsika amin'ny lafiny rehetra indrindra fa amin'ny ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo amen. Zay ny fotoanantsika fa ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanao tsony mandrakizay tonga avy ianao dia hita sabotsy ho avy zao fandevonana ny trosa fandevenana ny ozona fanapotehana ny aretina grande délivrance lehibe ao anatin'ity fandarana ity fa ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Tain'Andriamanitra re veloma tompoko Vahao ny oloko Vahao ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko Vahao ny oloko nandefandefeny izy mba asitrana